Miaraba antsika rehetra ry havana tratry ty talata fa 7 ny volana mety ny mofinainantsika anio dia ny boky ny tantara toko faharoa tantara faharoa toko faharoapolo andiny faefatra folo ka hatramin'ny 7 tantara faharoa toko faharoapolo andiny faefatra folo ka hatramin'ny 7 fakitsika aminaran'i Jesosy ny tendravako. Ary Jazela zanaky Zakary zanaky Benaia zanaky Jeiela zanaky Matany levita amin'ny taranaky Asafa dia voatsindry ny fanahin'i Jehova teo amin'ny fiangonana ka manao hoe mihaino ry Joda rehetra sy ry mponina any Jerosalema ary ianao ry Josafata mpanjaka, izao no lazain'i Jehova aminareo. Aza matahotra na mivadi-pony amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Raha mipitso dia midina hiady aminy ianareo fa indreo hiakatra amin'ny fiakaran'izizy ary ianareo ahita azy eo amin'ny faran'ny loasandrika tandrifiny hevitry Jeroely. Tsy ianareo anefa no hiady amin'ity, janona tsara fa ho hitanareo ny amin'izay Jehova anareo ry Joda sy Jerosalema. Aza matahotra na mivadi-po fa raha pisy te mivoa hiady aminy fa Jehova no momba anareo. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa ity boky tantara faharoa toko faharoapolo ity moa zany dia ny firenen'ny Israely no marina koa ny firenen'ny Joda zay nodidiny-pahavalo dia ny fokon'ny Moabita sy ny Amonita zay nitambatra mba hamely any firenen'ny Joda zany zay tarehiny Josafata mpanjaka. Mapetraka antsika rehefa malala lay fizotry lay fitondran'Andriamanitra ny firenen'ny Joda sy ny firenen'ny Israely moa amin'ny lafiny hoe matetika dia hodidiny-pahavalo izy kanefa matetika dia mandresy izy. Ny fandresena na ny faharesen'ny zanak'Israely na ny Joda ny fahavalony dia tsy miankina loatra tamin'Andriamanitra fa tena miankina tamin'ny safidin'ny Joda na ny safidin'ny Israely. Raha miaino an'Andriamanitra izy dia mandresy tamin'ilay ady, raha toa ka miodina amin'Andriamanitra izy dia mandrakariva resy amin'ilay ady. Eto dia izay safidy iaino an'Andriamanitra izay no fidiny Josafata ary ny vokatry ilay ady dia fandresena. Meloha ny iresantsika ilay ady dia hoy ny filazan'ny tantara azy. I Jazela dia notsindrin'ny fanahy masina. Jazela ny hevitry ny teny hoe Jazela dia lay lehilahy ambinin'Andriamanitra na lay olona ambinin'Andriamanitra. Jazela dia levita, zany hoe avy amin'ny taranaky Levi, mikarakara ny momba ny fitaovana na momba ny tempoly, ny fanaka, manoka tena ho amin'izany ataontsika hoe fanompoana an'Andriamanitra na ny fanompoana ny tempoly sy ny zavatry ny tempoly. Ny fokon'ny levita na ao anatin'izany ny mpisorona dia tena manana anton'asa manokana mihitsy. Dia ny fikarakarana ny sorona, ny manodidina ny tempoly, ny fampandehanana ny raharaha ny tempoly mihitsy no anjaran'ny levita. Ary anankiray amin'izany i Jazela. Tsy dia raharaha ndraikitry Jazela loatra ny hoe mpaminany. Ny mpaminany dia tsy mitovy amin'ny mpisorona na ny levita akory. Mandrakariva ao amin'ny tantaran'ny testamenta taloha havako ny mpisorona dia mandeha araka ny taranaka, any hoe rehefa taranaka mpisorona dia mpisorona,
tsy misy olona maniry tonga mpisorona fotsiny zao tsy zany amin'ny testamenta taloha tsy misy hoe za ty hanao mpisorona fa ny mpisorona de taranaka tak'izay koa ny mpanjaka de tena taranaka ihany koa avy amin'ny taranaka Davida tsy misy olona za maniry hoe za te ho mpanjaka raha tao amin'ny voky ny Joda fa mandeha arak'izay taranaka izay matoa ny korotandava ny fanjakan'Israely zany hoe ny fanjakana avaratra de satria tsy nanaraka zay laminy zay izy hoe taranaka Davida avokoa ny manjaka fa sainga ny didiny Besandra angara zany izy lazana azy no azo lazaina hoe nanjaka tany amin'ny fanjakana avaratra ary zay nampikorotana sy nampisy olana satria tsy nisy lamina mazava tsara hoe iza no tokony mpanjaka fa de zay nitondra ny miaramila tahaka zany any ka nikorotana sy fandanana lava ary niteraka mihitsy moa fahantrana sy kolikoly isan-karazany tany amin'ny fanjakana avaratra zay tsy fisiny izay lamina ny amin'izay hitondra izay am'trehetra moa de hoe mazava hoe ny mpanjaka na ny mpitondra de vidimbahoaka izy de mazava zay raha amin'izay fa ny tamin'ny ny ao amin'ny Tsotra Masina tamin'ny fanjakana atsimo ohatra Tsotra Masina de hoe taranaka Davida izy zay le lamina fa tany fanjakana avaratra kosa de tsy zay hany ka manjary lasa misy ady fahefana sy ady seza ary de mefara amin'ny fifamonoana fivadiana ary de rava moa ny efarany fanjakana avaratra fa samy hafa am'izay rehefa ko malala ny mpaminany na ny mpisorona na ny mpanjaka de samy hotsika hoe mandeha araka ny taranaka izy ny taranaka Levy ho an'ny mpisorona na taranaka Arona zany ary taranaka Davida kosa ho an'ny mpanjaka fa ny mpaminany kosa tsy nataon'Andriamanitra nandeha araka ny taranaka misy dika andriavako malala zay ny mpaminany zany hoe Andriamanitra rehefa mampitondra ny teniny dia mahalana ny hoe avy amin'ny fokony Levy izy ohatra na avy amin'ny Levita maningana ity toko faharoapolo ity sy ny toko vitsitsy lohany io fa mandrakariva dia saika olona hafa mipotra eny anaty fiarahamonina eny mpaminany mety mpikaviavy izy mety mpiandrondry izy olona tsy apoizina mety olona ambony firazanana izy mety olona ambony takany Isaia mpaminany izy mety ho tanora kely takany Jeremia izy mety mpiotiaviavy takany Amosy izy mety olotsotra ny mpitona ny tenin'Andriamanitra zany de tenin'Andriamanitra mihitsy no misafidy azy ary tena tsy miankina amin'ny andraikitra ilay olona ny faminaniana tsy miankina amin'ny toerana eo amin'ny fiarahamonina fa Andriamanitra no mifidy azy manokana ny mpaminany ny olona fidian'Andriamanitra hitondra ny tenin'Andriamanitra rehefa malala hitondra ny faminaniana de tena malalaka Andriamanitra ary izay mihitsy tsy ataon'Andriamanitra nanteraka ny taranaka hoe tsy maintsy taranaka zao ihany ny mpaminany fa tena arakaraka ny fitrangan-javatra arakaraka ny toe-javatra mitranga rehefa malala no ataontsika hoe tena tokony hazava amin'ny fiangonana raha toka ny fiangonana no natao hoe mpaminany de ny fiangonana de manome toerana bebe kokoa ny fifidianan'Andriamanitra fa tsy manome toerana bebe kokoa ny hoe fiaviana manome toerana bebe kokoa ny hoe karazan'olona manahoana manome toerana bebe kokoa ny faripahalalana koa aza tsy zay raha mpaminany mipetraka tsara amin'ny toerana mpaminany ny fiangonana ary zay mihitsy moa zany de Andriamanitra no mifidy ny mpaminany de tena fiangonana manaiky ho mpaminany de fiangonana manaiky ny fifidianan'Andriamanitra sy ny fanirahan'Andriamanitra azy fa zavatra raiky rehefa malala de ijaazela zany izay Levita hotsika manao hoe mahalana ny hoe Levita no maminany satria Levita de efa manana sara ndraikitra manokana fa azo Andriamanitra atao tsara ny mifidy ny Levita mety ho mpisorona koa aza misy fotoana lasa mpaminany izy ary de eto Levita de mpaminany fa izao hoy filazan'ny tantara azy ilay lehilahy ambinin'Andriamanitra na Jaziela de notsindriny ny fanahin'Andriamanitra voatsindry ny fanahin'i Jehova ilay teny hoe voatsindry mandrakariva amin'ny testamenta taloha ny mahampaminany zany de le fifidianan'Andriamanitra mahampaminany de ilay fanahin'Andriamanitra
fanekena taloha ny testamenta taloha hoe manindry ilay olona. Raha tena jerena ny voambolan'ny testamenta vaovao dia izy tsy de manoloatra hoe voatsindry ny fanahy fa matitika ampiasany de hoe tarihy ny fanahy. Fa ny sary tiana tiany misaotra masina ao an-tsaintsika le afaka miteny hoe mpaminany na fiangonana io na pino tahaka antsika zany dia olona izay manana ny fanahy masina, hitoerany fanahy masina. Ka ilay fanahy masina raha tena amin'ny tsipiriany teny de tsy hoe voatsindry ilay olona ka voatery loatra tsy zay, fa ny tena nalaza azy de ny hoe eo amboniny ny fanahy masina. Zany hoe ny fanahy masina revako malala de tsy fanahy manindry hoe mangeja akory tsy zay ilay sary, na fanahy mamotika ilay maha izy azy ilay olona tsy zay sanatria. Fa ilay fanahy masina de fanahy eo amboninay olona, zany hoe ny olona izay ampitoeran'Andriamanitra ny teniny, na ny fiangona izay ampitoeran'Andriamanitra ny teniny, na ny olona izay tarihin'ny fanahy masina de tsy hoe olona very-saina akory na hoe olona tsy mahatsiaro saina, fa tena olona mahatsiaro saina tsara izy, eo amboniny ny fanahy masina. Zany hoe fantantsara ny zavatra lazaina, ary ametrahanao fanontaniana izy de voavaliny tsara ny zavatra tenenina. Olona miresaka tsara, olona vorosaina tsara, ny olona tsy hoe olona hoe tsy mahatsiaro ninninina, tsy de zay loatra ny hoe olona tarihin'ny fanahy masina ny faminaniana. Olona afaka miresaka tsara izy, zany hoe voro tsara le maha izy azy, manana safidy mazava izy, manana fahafahana mazava izy, saingy zao ny fanahy masina kosa no mitarika azy. Zay revako malala ny asan'ny devoly rehefa ny olona ny fatorany devoly de very ilay fahafahana, zany hoe tsy manana safidy izy, lasa very-saina izy, lasa tsy tompony safidiny tsony izy, tsy tompony fiainany tsony izy. Fa tsy zay le avako malala, ny fanahy masina tsy fanahy tahaka zay sanatria, fa ny fanahy masina de fanahy manafaka azy. Eo ambonin'ny olona izy tanontsika tsara Jesosy rehefa natao batisa de nidina ny fanahy masina ka ny sary voromailala teo ambonin'ny Jesosy. Tsy hoe very le maha Jesosy an Jesosy fa nitoetra ho zanak'Andriamanitra izy, fa teo ambonin'ilay fanahy masina talan'ny lioka azy. Ary de zay sary zay mandrakariva ry havana tokony ho ajaintsika fiangonana, ny hoe itsika rehefa mandray ny fanan'Andriamanitra de mety maminany, mety misy fotoana miteny tsy fantatra isika, mety misy fotoana ataontsika hoe zany mety opino, mety misy lafin-javatra manokana tahaka zany, fa amin'ny ankapobeny ataontsika amin'ny ankapobeny mihitsy de zao ny mpaminany de olona ampiasain'Andriamanitra, hafa ny hoe fanomezam-pahasoavana manokana miteny amin'ny tsy fantatra za mety miteny ery hoe tsy mahatsiaro saina izy zay zavatra hafa, fa mpaminany isika de zao tena olona miresaka manazava momba an'Andriamanitra, mahafantatra momba an'Andriamanitra, mahatadidy zay zavatra lazainy sy ny sisa rehetra. Ilazana fa ny fanahy masina de tsy fanahy akory mamatotra ny maha izy azy ny olona, fa fanohitra n'izay ary manaja lay maha olona ny olona izy. Voatsindry ny fanahy zany hoe teo amboniny jeazela ny fanahin'Andriamanitra, teniteny izy hoe zao ny afatr'Andriamanitra. Hotsika manao hoe zay nitoetra voalohany lay fanahy masina le havako. Ny fanahy masina zany de fanahy velona, fanahin'Andriamanitra izay fanahy manafaka, fanahy masina ary manambara ny fifidianan'Andriamanitra. Fa lay fanahy rehefa niteny kosa ity jahazely ity de niteny teo anivon'ny fiangonana. Roa no ataontsika hoe manamarika ny asan'ny fanahy masina le havako malala. Ny fanahy masina de mampitodika ny olona mandrakariva amin'Andriamanitra, tsy mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra, tsy mitaona ny olona hiala amin'Andriamanitra, fa mampitodika ny olona amin'Andriamanitra, tsy mampitodika ny olona amin'olombelona izy. Tsy zay ny fanahy masina, tsy mampitodika ny olona amina olombelona izy, tsy mampitodika ny olona iankina amina olombelona izy. Ary zava-dehibe ahafantarantsika ny asan'ny fanahy masina sazy zay, fa ny fanahy masina de mitona ny olona hitodika amin'Andriamanitra. Ary faharoa, eo anivon'ny fiangonana izy, eo anivon'ny fiangonana izy, ary ny fiangonana de resy lahatra
fa manana fanahy masina la olona na lay mpaminany ny teny zany hoe ny mpaminany rehefa ko malala dia tsy hoe izy tenany ihany resy lahatra fa mpaminany tsy zay fa ny fanahy masina dia miasa amin'ilay mpaminany ny teny fa ny fanahy masina koa dia miasa amin'ny fiangonana ka ny fiangonana dia resy lahatra fa tena mpaminany marina hitsahazela ka enony ny fiangonana izy tsy ampy zany lay ataontsika hoe misotra masina tsy hoe misy olona miteny hoe zany tsy ndry ny fanahy masina dia ampy zay zava-dehibe zay rehefa-ko malala fa ny fiangonana koa rehefa-ko malala dia tarihy ny fanahy masina ary resy lahatra fa vao antso marina ary lay fanahy masina zay miasa ao anatin'ilay mpaminany dia miasa ao anatin'ny fiangonana koa ka mahatonga ny fiangonana mahatsiaro hoe tena mpaminany marina tena irak'Andriamanitra tena feon'Andriamanitra tena paikon'Andriamanitra ndray mantsy rehefa-ko malala adin'ny fiangonana zay fa everin'ny fiangonana fa lala tokana ny hoe izy maminany ny fiangonana maminany dia ndraindray everin'ny fiangonana fa ao amin'ny any ny fanahy masina ny miasa fa ny fanahy masina koa rehefa-ko malala miasa afaka miasa amin'ny olona rehetra fa na iray ihany miasa ao amin'ny mpaminany sy miasa ao amin'ny fiangonana zay mahatonga ny fiangonana mahatakatra zay tian'ilay mpaminany ona zay zany ke rehefa-ko malala no mahatonga ny hoe misy fifidianana anaty fiangonany hoe nahoana moa ny diakona ny fidiana nahoana ny mpitandrina ny fidiana satria ny mpitandrina rehefa avoaka mpitandrina izy dia tsy hoe mpitandrina tsy misy mpitandrina andeha atao koa anatin'ny FJKM mandrasantsika ity na andeha koa zao anatin'ny fiangonana protestanta tsy misy olona za manao hoe za no mpitandrina fotsiny zao tsisy an'izany amin'ny fiangonana protestanta fa misy fiangonana tsy maintsy hamarin'ny fiangonana hoe tena voantso marina ve ilay olona miteny izy manao hoe za dia nandray antso ny mahampitandrina dia misy ny fiangonana dia mametraka fanontaniana be dia be mihitsy ary manao lasabato mihitsy aza anivon'ny mpiaraikitra fobe anivon'ny fobe anivon'ny toeram-panomanana tena manadiady hoe tena voantso marina fa izy ka rehefa na miasa ao anatin'ilay olona miteny hoe za voantso no miasa ao anatin'ny fiangonana miteny hoe tena voantso marina izy zay nydikandre ny fifidianana isan-karazana anatin'ny fiangonana reny hoe tena lay olona mandreny antson'Andriamanitra fa ny fiangonana koa manamarina izay manao hoe tena mitoetra marina ny antsony izay mahatokany hoe zava-dehibe izy reny tsy ampy zany ny filazana fotsiny manao hoe za dia zao fa ny fiangonana koa na ny mpino rehetra koa dia resy lahatra fa tena voantso marina ianao satria fa na iray ihany miasa ao aminao sy miasa ao amin'ny fiangonana ry afako malala zay nidikan'izy reny fa ohatsy manao hoe aty amin'ilay ady dina ny afatry jahazelo izy manao hoe aza matahotra ianareo na mivadi-po ny amin'ireo olona betsakareo fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra iteny io le afaka dita tany amin'ny bokin'ny Exodosy itsika le teny malaza hiakatra rehefa nivoaka ny Egypta zanak'Israely teniteny manao hoe tsy anareo ny ady fa za niady anareo na za iady fa ianareo kosa angino dika zany rehefa ko malala dia inona ny dikan'ity hoe lasa adin'Andriamanitra ilay izy rovina no lasa adin'Andriamanitra ny adintsika itsika dia mety manana ady mandrakariva vahavalo amin'ny manodidina amin'ny zavatsara amin'ny zava-manahirana fa rovina no lasa adin'Andriamanitra ilay izy na nahoana no ataon'Andriamanitra hoe adin'ilay izy fa tsy adintsika ry afako Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra dia fitiavana tsy Andriamanitra zany dia tsy tahaka ny Andriamanitra ny Romanina hoe tahaka ny Jupiter na Andriamanitra lindra ka faly ahita alatsaka na marary an'Andriamanitra avokoa na ny zanany na ny olombelona rehetra na iza na dia zay ratsy fanahy iverentsika ho ratsy fanara dia maharary an'Andriamanitra satria ny olombelona dia asan'Andriamanitra endrika Andriamanitra fa zao rehefa ko malala rehefa miteny Andriamanitra hoe ao amin'ny testamenta ataony hoe adiko ilay izy fa tsy adinareo dia amin'izay fotoan'izay raisan'Andriamanitra antanana lay ady ka lay ady amin'izay fotoan'izay dia ady itsaran'Andriamanitra ilay fahavalony zanak'Israely tsy ady valifatsy zany tsy ady amonona olona
ny tanjon'ilay ady zany am'izay fotoan'izay tsy hoe andripahana andripahana fa ady hitsarana ilay fahavalony zanak'Israely. Rehefa miteny Andriamanitra eto amin'ny Moabita sy ny Amonita manao hoe ady atrehiko io, dia am'izay fotoan'izay Andriamanitra tonga mitsara ny Amonita sy ny Moabita, ka tsy ny zanak'Israely no mamono sanadriny vava, fa mitsara ny Amonita sy mitsara ny Moabita Andriamanitra. Ary am'izay fotoan'izay valy keloka na valy ny fahotana na valy ny fiodinana izay ataon'ny Moabita sy ny Amonita lay ady. Tsy fifamonoana zany eo lay ady. Raha miteny Andriamanitra manao hoe ady atrehiko ty fa tsy adinareo, dia am'izay fotoan'izay Andriamanitra ny tonga mitsara. Ary rehefa mitsara Andriamanitra dia mitsara noho ny fahotana ataon'ny Amonita sy ny fahotana ataon'ny Moabita. Ripaka ny Amonita, ripaka ny Moabita satria niady tamin'Andriamanitra izy no nieloka nataona noho ny fiodinany. Fa tsy hoe valifaty, valifaty tsy zay le avako malala. No zany dia ny zava-dehibe zany dia avako malala. Rehefa miteny antsika Andriamanitra manao hoe za niady anao. Dia am'izay fotoan'izay le avako malala dia ity enao mangina. Tsy mipetraka etsony zany am'izay fotoan'izay ilay hoe olombelona mifanatrika amina olombelona. Tsy zay ny sitrapon'Andriamanitra, tsy zay. Tsy hoe enao miady amina olombelona, tsy zay. Andriamanitra tsy sitrak'Andriamanitra niady. Fa rehefa miteny Andriamanitra manao hoe za niady, dia amin'ny fomba n'Andriamanitra no iatrehan'ilay ady. Ka natao mety misy faharavan-javatra tahaka izay mitranga eto, dia izao tsy tompona andraikitra amin'izay ianao, tsy tompona andraikitra amin'izay isika, fa izao andraikitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary lay olona na lay zavatra mitranga dia izao rehefa malala tena mitsara lay fitrakan-javatr'Andriamanitra. Ina dika zany rehefa malala ny zava-dehibe zany dia izao ry havako, ny fametrahantsika ny zava-manahirana antsika eo ampelantanan'Andriamanitra. Raisin'Andriamanitra tanana lay ady, lay zavatsarotra, tsy voatery olona fahavalo ihany io, fa ny zava-manahirana antsika. Dia am'izay fotoan'izay lay zava-manahirana antsika io na lay zavatsarotra lalovantsika io dia Andriamanitra miatrika azy. Ka tsy itsika itsony no mikaroka ny vahaolana fa Andriamanitra. Ary raisin'Andriamanitra ho andraikitra ny zavatra rehetra. Ary dia tsy manana fahadisonana inana mihitsy isika amin'izay fitrangan-javatra rehefa Andriamanitra niado atsika. Fa Andriamanitra ny tompona andraikitra feno amin'ny zavatra rehetra. Tsy tian'Andriamanitra mantsy rehefa malala ny ady ifanatrehany olombelona samy olombelona, na ny ifanatrehany na ady manimba zavatra marina loatra. Fa mety misy fotoana miteny Andriamanitra manao hoe za niady anao rehefa ireo kosa angina. Rehefa miteny zay Andriamanitra dia mandrakariva tena zavatra tsy ampozina ny fitrangan-javatra, tahaka ny tranga tamin'ny Ekiptiana, tahaka ny tranga tamin'ny Moabita teto, mifamono izy, misy ady an-trano tao. Zany hoe tena miataka mihitsy ny zanak'Israely, miataka mihitsy ilay mpanompon'Andriamanitra, toy tsy manao ninina akory ary, zavatra mivao azy. Misy fotoana kosa nefa rehefa malala miteny Andriamanitra hoe ady atrehiko ty, dia misy fotoana tena mirotsaka tsehatra mihitsy zanak'Israely. Ka raha mirotsaka tsehatra zanak'Israely dia izao rehefa malala tsy mirotsaka tsehatra ho mpamon'olona izy sanatria fefa adin'Andriamanitra io. Zany hoe ilay Andriamanitra efa mitsara ny mpanota. Indray mantsy rehefa malala misy olona mieritreritra betsaka rehefa maka ny testamenta ataony hoe ary maninona ary Andriamanitra no tiravy Andriamanitra toatra ny maherisetra to mpamon'olona zanak'Israely to mpandatsatra sy ny sisa rehetra. Fa ny dikan'ireny rehefa malala dia izao, Andriamanitra dia fitiavana, fa izao tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fahotana, tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fahotana ro firenena na ny didiny ny zanak'Israely, ary mampijaly ny zanak'Israely noho ny fahotany, noho ny fivadiany tamin'Andriamanitra dia raha mpijaly ny zanak'Israely izy. Ary dia hitantsika amin'izany fa mifamatroka ny fahamasinan'Andriamanitra, ilay fiatrehan'Andriamanitra ny fahavalony zanak'Israely. Dia ampahirezina rehefa malala
ny faminan'inja azely de ny hoe aza matahotra na mivadi-po ao anatin'ny zavatra trehany isan'andro fa mety izy iaino an'Andriamanitra, mety izy miankina amin'Andriamanitra fa ny fahavalona ny zava-manaigana mety ho lalovantsika de izao na averan'Andriamanitra lovantsika de miado atsika izy. Ivavakisika Tompo misaotra anao zahay fa ianao ray Andriamanitra miado anay amin'ny zava-tsarotra, eo alohanay, mialohanay amin'ny zava-tsarotra. Tsy herinay natanjakanao fa anay miarika ny zava-manahirana matetika na isan'andro aza fa herinao Andriamanitra irery ihany. Ianao efa manafatra anay fa tsy tokony atahotra anay vadi-po zahay fa miaino anao ny matoky anao ny zava-dehibe eo amin'ny fiainanay. De misaotra Tompo fa mitaonana indray ianao amin'ity soratra masina ity, iaino ny fitarian'ny fanahinao masina, atoky anao fa tsisy zavatra tsy hainao. De ome fofy ny fifaliana zay amin'ny fanarahana anao ary asehoy amin'izay rehetra manodidina anay fa manana anao zahay. Misaotra Jesoa. Amen.